Alleloia. Ndao tsika hitsangana nomboka amin'ny fotoantsika. Alleloia. Misy fiainan'olona miova eto androany amin'ny alalan'i Jesosy. Ny fiovana dia tsy miantoka amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny tenantsika. Fa Andriamanitra mihitsy ny fanapana tena fa izy no mikarakara antsika, izy no momba antsika. Misy fanovam-piainana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary mila mino sy miandrandra an'izany ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ho andreo izay manantona, ho andreo izay manantona n'Andriamanitra sy manantona ny seza fiandrianana, dia mila miandrandra an'izay tanan'Andriamanitra izay hoe hanala ny fahamainana eo amin'ny fiainana, hanala ny problème eo amin'ny fiainana, hanala an'izay tsy mety rehetra eo amin'ny fiainana. Jereo no akaikinao dia teneno izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy antoka fa Jesosy efa nitondra ny fahoriako, efa nitondra ziogako, efa nanafaka ny olako, nanasitra anahiko ihany koa. Amen. Ny olona izay mino dia afaka misitraka an'izany dia mandray izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona izay tsy mino sy ny olona izay tsy mahatakatra an'izay zavatra izay dia izy mitovy amin'ny W sy seza izay etantsika eto. Présent foana fa tsy miova, mainty ohatran'io foana izy. Tapaka izy rapitso dia soloina. Fa ny fanahintsika na mainty be ohatran'inona ary tsy maintsy tonga fotsy rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mihitsy ny te hanao an'ilay izy, te hanafaka anao izy, te hanasitrana anao izy. Tamin'ny herinandro iny tsika nizara SMS hoe Jean 3:16 toy izao ny fitiavan'Andriamanitra. Izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tena akaikinao misy problème moa izay verset izay hoe ny problème dia izao Andriamanitra efa nanome an'ilay zanany lahy tokana. Izay ilay problème. Fa ny olona tsy mety mino an'ilay zanany lahy tokana tonga dia ety ambony tany dia mahatonga azy miraraka many amin'ny enfer. Izay ilay problème. Le fanasitranana efa vitan'i Jesosy, Esaïe 50 verset 6 efa hainao tsenjery zany, efa voadarika, efa voakapoka, ary tamin'ny dia kapoka taonzy izy nanasitranana antsika. Fa mahatonga anao marary, ianao tsy mety mino hoe efa netin'i Jesosy ilay izy. Le zavatra zany efa, le solution zany efa mivita eo amin'ny men'Andriamanitra. Fa ianao mila manapa-kevitra handray an'ilay izy eo amin'ny fanatrehana. Aiza? Aiza? Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany, ianao mila mandray. Ny antony zao no mampiomehy ny olona indraindray. Rehefa andefasany invitation izy dia rehefa mandray invitation sasany dia milongolongo. Nefa ny olona mahazo invitation zany tadidio fa tokony ahazo izy antoka ao anatiny hoe tsy adinon'Andriamanitra. Tena miteny anareo sahako miteny an'izany satria zao zako ny mba teo amin'ny toerana nisy anareo koa taloha. Nisy ny invité koa le za, nisy ny invité za, dia rehefa nisy ny invité za dia nanomboka nino an'ilay tenin'Andriamanitra. Zany mbola tsy nahy baboly zany, tsy niditra école biblique. Avy eo mifanahy masina nanao an'izay ataony dia tonga amin'ny toerana misy azo. Ianao afaka tonga lavitra. Jereo teneno indray no akaikinao, ianao afaka tonga lavitra. Ny fahatongavanao lavitra zany, ny fahatongavanao lavitra, tena jereo tsara amin'ny masoko, ianao no antoka hahatonga anao lavitra. Ianao ny antoka hahatonga anao lavitra be mihitsiny. Paul sao dia averina rehefa tonga dia super Paul tamin'ny voalohany. Saul resahana koa lasa Paul. Petera sao dia averina rehefa tonga dia wow! Fa nisy lalana ny ekeny ny arahany tamin'Andriamanitra. Ianao koa tsy maintsy manaraka an'izay ianao. Jesosy ilay lalana. Ary izy ilay fiainana, ary izy ilay fahamarinana. Ianao mbola ao anatin'ilay te ho foana manomboka androany, izay ny problème anao. Ianao efa fa tsy te ho tsony, efa. Ny olona tsy hoe efa
efa tonga ny am'la toerana tian'andriamanitra metrahana azy ianao raha mijereny tatia zao a ty hitatiatiana tam'le vavolombelona le hoe navita nanohatra an'le allergie any ko nino n'le teny izy hoe mihinana am'izay fa efa sitrany ianao tsy nametrahako tanana tsy mivavaka akory ary zay mianaka tonga de nandray izy bokery ninana n'le pahelamona nampahela izy 10 ans izy nampahoriny satan fa rehefa ninana izy a ainy tsara ny toerana nisy azy ainy tsara niatrika an'le izy nandray izy a de nanafaka azy ny fahamarinana satria mifitoriana ny fahamarinana manafaka olona tsy andeva ianao zanak'andriamanitra jereo indray no akaikinao ianao zanak'andriamanitra hoe tsy tokony izy anandevo anao tsony tsy tokony tsony tsy possible tsony zany raha mino ny kristy raha tena mino a zay kosa aloha izy raha tena mino anao a tena tsy tokony ao andevo zany tsony mihitsy tsisy zavatra tokony anandevo anao zany tsony sms na rehefa tamitsika tamin'ny maraina zay nahazo a ny rôle anao a de tokony hidomine Genèse 1 verset 26 raisokely ane Genèse 1 verset 26 domination ny programme an'andriamanitra 26 à 28 domination tsy domination amin'ny autre êtres humains fa domination amin'ny zavatra rehetra anisan'izany ny circonstance anisan'izany a zay situation rehetra zay misy eto amboniny tany teo izy jesosy any am' Jean 16:33 izy a de ozy izy tsaroa fa za efa nandresy zao tontolo zao mahita fa orinonareo ty ambony tany fa zao mila tsarovanareo za efa nandresy inona moa tokony tena kaikanao inona ny ifandraisan'izany amin'ny victoirako hoe satria ianao le kristy anina kristianina de kristy velona ao anatiko sy ao anatinao ianao mihitsy zany rehefa mijoro anatria am'le problème de tonga de ianao mihitsy mavita manakana sy miresodina le problème satria le kristy miasa ao anatinao miasa mahery ao anatinao ianao mila mandresy ianao tena miteny ianao mila mandresy ao tsika maky ny salamy faraky amin'ny 70 manomboka amin'ny fotoantsika salamy faraky amin'ny 70 vakitsika andao hitoetra amin'ny firenena zay aniavindrindra ry avo malalako eo hitanao zany tana maherin'andriamanitra zany hanafaka anao izy salama faraky amin'ny 70 na rahan jesosy ny mitoetra amin'ny firenena zay aniavindrindra de monina eo ambanin'ny alokonytsoto teneno mihitsy izaho ilaza amin'ny jehova hoe fialofako sy batery fiovanao azy ary andriamanitra zay tokiko izy nanafaka anao amin'ny fandriky mpiaza sy ny arety mandoza mivolonelany nanaronany anao ary ny amban'ny elany elofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana tsy atahotra ny orororo ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatavonana na disy ariva aza lava eo anilanao sy ray aly eo akavananao de tsy atra aminao zany hijery maso fotsiny anao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy satria ianao jehova ianao no ariko sady nataonao hofony ananao ny avindrindra de tsisy lozandroanao na aretina nakaiky ny lainao aminaran' jesosy fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny am'izay rehetra leanao enatana nitondrandreo anao fa andreo hotafitohana ny vato an-tongotra leona masika sy ny vipera ho diavinao leona tarona sy ny menarana hitsahinao eo izy andriamanitra satria izao no raketa amin'ny fitiavany de amonjy azy aho anandratra azy ho any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy iantso a izy de amaly azy aho ho aminao raha ory izy ary amonjy sy anome voninahitra azy aho ovokisako faelavelona koa izy ary asehokazo ny famonjeko amen finoana ny amakitsika ny tenin'andriamanitra finoana ny andrasantsika fa tsika zany zavatra zany deo izy andriamanitra hoe mahita olona arako mifoko aho mino iny olona iny a de miasa eo amin'ny fiainantsika izy amen arabaoany eo akaikinao raisy tanana izy faly mahitanao amin'ny aramairan' jesosy tournant androany anovan'andriamanitra ny fiainanao raha ino anao tena sahako miteny an'izany tournant androany zay elanao anatin'ny fiolanan'ny fahafatesana fa hidiranao anatin'ny fahitsin'ny victoire am'izay amin'ny anaramaheran'i jesosy
dia any amin'ny farantsika ifampiaraba alleloia ndao tsika nomboka ndao tsika hira hainy tompony zavatra rehetra hainy tompony zavatra rehetra akopio masonao a dia maneke fotsiny fa hainy sy vita ny zavatra rehetra raha mbola tsy nahita ny tanany miasa ianao a raha ino anao androany dia ahita ny voninahitra jehova ahita ny voninahitra andriamanitra ianao fa hainy io mikahanao io mbola tsy faible hainy tompo eny hainy ny manafaka ny fiainako androany hainy tompo eny hainy ny manafaka izay manjo ahy eny hainy tena hainy ny manao izany izay no fisiko eny hainy tena miankina aminao zay tsy raray avy reto jesosy mino zay fa miasa ao ambadiky ny teninao ianao ary ianao manamarina ny teninao foana ka miasa ao ambadiky ny teninao azy eny hainy ny mandamina ny fiainako androany hainy tompo eny hainy ny manafaka izay manjo ahy minoma ny tenin'andriamanitra jereo minoma ny tenin'i jesosy mihoatra izay no fisiko eny hainy jesosy io hainao ny zavatra rehetra hainao no manongotra ny aretina amin'ny fiainanay hainao no manongotra ny problème amin'ny fiainanay efa vitanao zany efa vitanao zany fa androany ny andraisanay an'izany jesosy mandray fotsiny izay jesosy fa soavany zany fa feur divine zany raisinay androany ianao mahafantatra ny amponay ao ianao mahafantatra n'izay babelinay tsiraray fa ianao no miteny fa makanisy ianareo mesa fatratra sy mivesatretany fa za mahame fitsara eto mifanatrehan'andriamanitra zay androany zay ka misotranao azy tena hainy ny manao izany zay no fisiko eny hainy tena hainy ny manao anaraky zay tio eny hainy tena hainy ny manao mihoatra izay no fisiko eny hainy tena hainy matoky zay jesosy matoky zay fa ny fiainanay izay miolokoloka ahitsinao androany jesosy ny fiainanay izay miolokoloka dia ahitsinao androany ho tonga mahitsy araky n'izay volonté anao parfait jesosy ainay fa hainao ny zavatra rehetra jesosy fantatray fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanainao masina dia hanongotra zay tsy namboleny ray rehetra ianao eto amin'ity toeranyity indray androany ny anaranao ny evokenay sy invokenay eto amin'ity toeranyity tsy miantso fanamaloto zay
fanfana maloto kosa dia toerinay amin'ny anara-meriny Joseph Nazareta roanay a satana fa mandositra anay izy zay mivolazo anaty baiboly dia toerinay izy androany eo amin'ny fiainanay zay lien rehetra namatopatorany satana zay zioga rehetra no niositra ny fanahy masina no ny herin'i Jesosy tapaka sy mihitsana eto zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy Nazareta. Jesosy mifanatrehanao, ny fanatrehanao tena ampy sady tsara ho anay. Jesosy malala misaotra sy mankasitraka anao ny fanatrehanao. Raha tafiditra eo amin'ny fanatrehanao zay dia manana antoka ihany koa fa ireo zay mangetaheta ho ianao dia ka nantomba fanana fitsara izy. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Merci de nous couvrir de ta gloire, Seigneur. Merci de nous avoir permis d'être, de se présenter dans ta présence aussi, Seigneur. Présente de mon âme et de mon cœur, ma faiblesse, tu es ma vigueur. Vivre de mon passé, de tout rien, Nous exaltons, Seigneur. sur la vie aujourd'hui et demain. On te fait confiance. Dans ta présence, Seigneur, ton amour nous inonde, ta paix nous inonde, oh, ta gloire nous enveloppe encore et encore. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, combien nous aimons être dans ta présence. Oh, combien nous sommes heureux d'être ici, Seigneur. Oh, Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je serai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. ton esprit aussi nous désaltère, Seigneur. Oh Seigneur, comment nous avons soif de ta présence. Ta présence, Seigneur, c'est l'atmosphère où nous devons être tout le temps. Père Céleste, merci pour ta présence ici. Oh, Cassandra. C'est le ciel pour moi. Merci pour ton onction, Seigneur.
onction qui délivre ceux qui sont emprisonnés, qui fait sourire les opprimés, parce que ton Esprit Saint nous, loin de ta puissance, nous remplit de ta puissance. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux en ta présence, Seigneur. Nous exaltons ton Saint-Nom. Jésus, 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 ton nom merveilleux. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Jésus, ton nom est merveilleux. Ton nom est adorable. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre surnaturelle de ton Saint-Esprit maintenant même. Merci pour tes anges qui campent autour de nous. Merci pour ces œuvres surnaturelles maintenant même, Seigneur. Le maso misotra sy mankasitraka anao zany amin'ny fanatrehanao ary mankasitraka fe fa hainao mihitsy no miteny fanaizana izy virindrona telo amin'ny anarako teo foana ny any fantatro Jesosy fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa hainao le Andriamanitra tsy mba mandiso fanantenanana izany fa raha tonga eto ianao dia hanafaka indray raha tonga eto ianao dia hanokatra masopana sofopanahan'olona maro satria ianao dia Andriamanitra marina Andriamanitra velona ianao ary androany dia andronay indray amin'ny anaran'izy Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Tenena akaikinao ianao ve mba manana antoka? Manana assurance ve ianao ty hoe l'assurance teneniko eto sy so Jesura na STLM na tsy reny fa le assurance ferme amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona manana assurance ferme amin'ny tenin'Andriamanitra tsy orgueilleux ny anarany tena akaikinao tsy orgueilleux ny anarany fa ny olona manana assurance amin'ny tenin'Andriamanitra dia croyant ny anarany be da be ny olona miteny hoe je crois en Dieu fa problème aminy rehefa miteny Andriamanitra dia tsy mino akory izy be da be ny olona miteny an'izany efa tamin'ny andron'ny apôstôly zany ry pastera zany teneninao zany efa mivavaka ihany fa tsy mamaly Andriamanitra misy problème zany relationanao amin'ny dadanao matoa tsy mamaly anao izy anjaranao no mitady an'le problème fa Andriamanitra efa nanolotra solution averiko kely le izy na solution amin'ny problème ny olona eto ambonin'ny tany efa solution len'Andriamanitra le izy nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra minao sy fanana fiainana mandrakizay ny problème dia ianao tsy mety mino n'Andriamanitra le mino n'Andriamanitra tsy hoe mino rehefa te hino dia tsy mino rehefa tsy te hino zay mihitsy ny problème anao io rehefa te hino anao dia mino rehefa mety le zavatra ataonao dia mino anao zay ny problème anao io iza le izy za le izy dia rehefa tsy te hino anao dia tsy mino ihany keo dia ozy ianao tsy marina zany dia aveo nefa ianao miverina ihany za mino an'Andriamanitra dia tsy hitan'Andriamanitra tso satria ozy Andriamanitra hoe Romains 10:10 amin'ny fony ianao nazona fahamarinana ary amin'ny vavana nake nazona famonjena vavanao tantôt non tantôt oui mivavanao sy mivoaka amin'ny vavanao ndraindray finoana ndraindray tsy finoana mihitsiny fa izy Andriamanitra ny amin'ny apokalypsa zavatra halako aminao izy izy ianao sady tsy mangotraka ny tsy mangatsika fa ianao matimaty mahatonga anao alohako satria za tsy tia matimaty zany ny anton'izao mission zao somary averiko kely izy eo antsika izay vaovao faly mirabanareo amin'aramaheran'i Jesosy ny HVKL mission tsy mijoro en tant que HVKL mission kory zay fa anarana mission fotsiny zany dénomination zany fa mijoro tsy zay ho kristianina ary niraka nampandrana Andriamanitra ny HVKL mission na Madagasikara na erako zao tozo zao
dia zao tsara ny ohatra ny tenen'ny fanahy masina tahaka n'ireny défibrillateur reny ozy izy dia tabe ny olona indrindrindra fa tia Europa moa zany tena ahitana an'ilay izy mifitra ny tenany izy hoe mbola velona nefa efa maty tena kaikinao hoe dans le coma. Dans le coma spirituel ny ankabeazan'ny olona kristiana, dans le coma 50% maty à 50% velona. Dia ny ankabeazany nefa le 50% maty foana. Nefa voaka émission dia mitondra an'izay défibrillateur zay dia michoquer-ny olona mihitsy ny amin'ny vérité dia manaitra azy dia ozy izy Paul zay ianareo izay matory manino mifo azy ary maty ary mitsangana mihitsiny. Ny olona anankiray rehefa électrochoqué na ny fony dia ozy izy mihitsy ny ambulancier écartez-vous satria hipelipelika ao zany mahatonga anao rehefa mifo dia manino mipelipelika be mipelipelika be mitsipatsipaka satria miverina ny aina tena kaikinao miverina ny aina. Rehefa miverina ny aina dia tsy avelavela izy tafa dia avoaka hoe efa miverina izy fandana mandeha any amin'izay fa tsy maintsy mbola hoentina any amin'ny hôpital aloha tsy maintsy mbola tsy soigneny fa mbola verifiena tsara daholo aloha ny raha ny tsetsetretra hoe inona ny nahatonga an'ilay izy. Zany nahatonga an'Andriamanitra nanangana ny sekoly tahaka ny ohatr'izao ihany koa satria ny problème anao nahatonga anao dans le coma ringana ny olokonao tsy fisiany fahalalana. Ny sekoly na zao tontolo zao ary manana sekoly tena kaikinao hoe misy ny hautes écoles hoe hautes études zany hautes études tikiteny misy ny hautes études misy ny école supérieure fa maninona ary tsy nijanona tamin'ny baka fotsiny fa misy baka plus maninona misy master jereo tsara ny akaikinao ahoana ianao amin'izay hoe raha ny olona zao tontolo zao ary mahafantatra an'izay hoe misy baka plus ny karazany satria misy level misy level tokony ioaranao amin'ny connaissance. Ianao raha ohatra ka mieritreritra ny connaissance anao tany amin'ny sekoly alahady petite enfance 7 ans no entinao mandritry ny androm-piainanao pire no dans le coma zany tena mitenao pire no dans le coma zany. Fa ny olona rehefa tera-baovao zay le tsy hoy izy Jesosy tsy maintsy tera-baovao teraka ao amin'ny fanasy rano sy ny afo. Rehefa teraka ao amin'ny fanahy dia tsy maintsy kolokoloana ilay fanahy, tsy maintsy araha-maso, tsy maintsy ampandrona, tsy maintsy mila misy fotoana, tsy maintsy bedesana, tsy maintsy tena kaikanao tsy maintsy. Ianao te hitombo fa ny problème anao tsy te hihinan-kanina. Mbola izy daholo zany problème kristianina zany. Ianao te ho ampiasain'Andriamanitra nefa ianao tsy mety manadio tena mihitsiny. Inona ary ty? Ten'Andriamanitra dia mahery mavita mampisaraka ny taolana sy ny nofo mavita an'izany izy hainy zany. Alohan'ny idiran'ny pasteur Ondra ary izy vetivety ny Hébreu 8 verset 6 mahatonga anay kristianina ho an'ireo izay miheny satria nanay koa manko misy tsy mbola kristianina tsara mbola kristianina anaraka mahatonga ny kristianina masambo-jo amin'ny anaran'i Jesosy dia ty verset ty anisany Hébreu 8 verset 6 Hébreu 12 verset 24 aloha verinao tsika rehefa aveo Hébreu 12 verset 24 aloha ngasytsika anaran'i Jesosy Hébreu 12 verset 24 vous êtes approchés de Jésus le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Jésus est un médiateur, c'est le ménagement. Il est le grand sacrificateur à faire le ménagement. Pas la main, on dit qu'il y a un médiateur. Hébreu 8, verset 6, reste l'autre. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, Jésus, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure et fondée sur deux meilleures promesses. Ny fahasambarako sy ny fahasambaranao dia zao efa vitan'i Jesosy ny alliance. Tsisy alliance mila ataonao intsony fa ny alliance ohatra hoe karazany alliance tokony hoe ny zavatra tokony ataonao dia mino fotsiny sisa
ny zavatra efa vitan' jesosy dia mandray le héritage avy amin' jesosy ianao na momba ny esprit anao zany na momba ny amanao na momba ny cornao a momba ny corps zao a resaka hoe prospérité zany zao momba ny corps koa zany dia tadidio tsara fa alliance nomen'andriamanitra zany tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Alliance napetrak'andriamanitra le izy tamin'ny ancien testament tamin'ny Abrahama mpanompony fa azontsika le izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ny kristianina tena tokony mitsangana amin'izay zao a tokony mijoro a ao anatin'le hoe dominateur. Les dominateurs tsy amikery fa manifestation divine, manifestation surnaturelle. Manifestation surnaturelle zany hoe tsy maneho tena fa maneho ny fanjakan'andriamanitra dia asehon'andriamanitra amin'ny voninahitra zay anjanany ihany koa. Meilleure alliance ny joroantsika eto androany ao anatin'ny tenintsika ny fikitra androany mahita sahady any fiainanao ny fiovahanao androany tsy miresaka proclamation any teny zay famarinana mety mivoaka mivava le izy fa famarinana zay miankina amin'le médiateur an'le alliance dia Jesosy Kristy no anarana ka mampanantenanao ninninona problème anananao raha tena mahavita ianao androany mitsotra amin'Andriamanitra hoe mila ny aidiny ninninona mety aretina mety mitady hanafika anao ihany koa na dia tsy ekolo mifanasitrana anary androany vitan'io tena kaikinao ainy tompo ny problème antsika ao dia zay tsy mety minoatra amin'ny farany tsika androany zay le izy zay minoatra amin'ny farany lovonjeny samita in'Andriamanitra aminaran'i Jesosy matoky fa zay fampidiran'izay zay entrée zay dia atonga ny vavolonao hisokatra tsara azonao mihinana sy mifantoka ao anatin'le résistance ça va être résistant le izy ma tena ça va être costaud mihitsy le izy zany fa matoky fa iasa mahery eo anefa